Ampifaliana tanteraka no hiarabanantsika ao anatin'izao fandarana mitondra hery izao. Hanomboka izao fandarana izao isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Jehovah Andriamanitra io, misaotra anao izahay no ny tompontsoa ny fiainana izay omenao anay. Ankehitriny dia handray ny teninao masina izay ka hanovy hery avy amin'izany, koa dia miantso anao amin'ny alalan'ny fanahy masina hitoetra ty anatinay. Koa mitenena Jehovah fa vonona ny hainao izahay ary manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Misaotra raha io. Amen. Amin'ity anio ty dia ny fandarana manana lohateny manao hoe mitondra hery ny fanahy masina no velabelarina amintsika, handraisantsika ny fampaherezana. Jesosy Kristy talohany nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana dia efa nilaza marimarina ny amin'ny fanahy masina izay omenan'ny mpianatra raisin'izay ireo mino azy. Voalaza izany ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:12 dia miteny izany izy ao amin'ny 9:20 sy ny 7:10 amin'ny filazantsarany Jaona 4:12. Inona moa no tompontsoa lehibe amin'ity fanahy masina ity eo amin'ny fiainantsika? Andeha vakiantsika ny filazantsarany Jaona 4:12, ny 9:20 sy ny 7:10 ihany. Ary izao mangataka amiray, ary izy hanome anareo ny mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao ho raisiny satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Jesosy Kristy dia miteny fa ampitoeriny aty anatintsika izany fanahy avy amin'Andriamanitra izany, ary izany ny tompontsoa lehibe indrindra mampahery antsika, satria ilay avy amin'ny ray dia ampitoeriny aty anatintsika, ary ampitoeriny tsy ao anatin'ny fotoana fohy, fa ampitoeriny mandritry ny mandrakizay, ary hitondra atsika ho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia mbola hamafisin'i Jesosy ny tompontsoa omena ny mino azy amin'ny fandraisana ity fanahy masina ity, araka ny 9:20 manomboka amin'ny 9:17 ka hatramin'ny 15:00. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hatrany ny tenin'Andriamanitra. Filazantsarany Jaona 4:20, ny 9:17 ary hatramin'ny 15:00. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teno azy izy, fa izay ireny no lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ay, fa handray avy amin'ny ay izy ka hanambara izany aminareo. Zay rehetra nanandray dia ay avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka hanambara izany aminareo. Ny 9:20 vetivety foana dia tsy hahita ay intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Miresaka ny asa amin'ny fanahy masina ao anatin'ny tontolo izay makany amin'ny hazofijaliany Jesosy eto, ary milaza marimarina izy fa amin'ny alalan'ity fanahy masina ity dia hitari-dalana atsika ho amin'ny fahamarinana ny fanahy, tsy teny ho azy izany fanahy izany, fa zay sitrapon'Andriamanitra dia ambarany amintsika avokoa. Ka ao anatin'izao toe-javatra sy fiainana izao dia mbola manana tombony isika, satria efa nomena atsika tamin'ny alalan'i Jesosy izany fanahy izany. Koa ny zavatsoa azontsika raisina ankehitriny dia ny fanomezan'ny lanitra ny fanahy masina ho an'ny isam-batan'olona, tsy ho an'ny vondrona fotsiny ihany, fa ho an'ny isam-batan'olona mihitsiny no nanomezan'Andriamanitra izany fanahy izany hitaona atsika ho amin'ny famonjena.
milaza ny amin'ny asan'ny fanahy masina ny bokin'ny Romanina toko 9. Ny bokin'ny Romanina toko 9 dia izao no ambaran'ny apôstôly Paoly mahakasika ny hery hoentin'ny fanahy masina ho an'ny fiainantsika araka ny 2:20. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Rehefa mivavaka zany isika dia ity fanahy ity no miresaka sy misolotena eo anatrehan'Andriamanitra, mifona amin'ny fitarainana tsy voatonony maha olombelona, fa ny fanahy kosa no mahatonona izany ao anatrehan'Andriamanitra. Koa andray ianao kivy amin'izao fiainana izao hoe tsy ren'Andriamanitra ny vavako, tsy hitan'Andriamanitra ny ati-piainako, tsy ry havana. Ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra atsika dia manao izany fifonana izany eo anatrehan'ny ray, ary tsy fifonana ihany fa mamonjy atsika amin'ny fahalemena. Manana fahalemena maro samihafa isika eo amin'ny fiainana, kanefa rehefa vantany vao mino an'i Kristy isika dia ny fanahy masina no mamolavola atsika ho mpandresy, mamonjy amin'ny fahalemena. Izany no voambolana any voaton'ny Paoly mahakasika ity asan'ny fanahy masina ity. Tsarotsika tsara angamba fa tamin'ny andron'ny safidrano ane dia tsy navelan'ny olona hahazo laka eo amin'ny fiainany fanahy masina, ka natonga an'Andriamanitra nandray fanapa-kevitra andringany amin'ny rano ny tany manontolo, ary Noa 9 mianaka ihany no voavonjy tamin'izany fotoana izany, satria tsy navelan'ny olona hanapaka ao anatin'ny fony ny fanahy masina. Ko andefa antso aminao Andriamanitra ankehitriny mba hiainonao ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao, satria ny fanahy masina no hitarika atsika ho amin'ny marina rehetra. Fa ny fisainan'ny olona tamin'izany fotoana izany dia ratsy avy mandritry ny andro, hoy ny bokin'ny Genesisy toko 9 ny 1:7 ka hatramin'ny 5. De tahaka izany ihany koa i Davida rehefa tonga teo amin'ny teboky ny fahatserovana ny fibebahana, dia ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny tenin'ny mpaminany Natana no niasa tao am-pony, ka nahateny izao Davida no niasan'ny fanahy masina. Ny bokin'ny Salamo 119 no hanehoany Davida fa ity fanahy masina ity no hany tsara indrindra ho an'ny fiainana. Salamo 119 ary ny 120: aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aiza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ny etaetan'i Davida dia nianana ity fanahy ity hitoetra eo aminy, azahoany manana fiainana no avaozina indray. Aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ankehitriny dia antso mbola ho antsika ihany koa izany hoe Tompo, ampaherezo araky ny fanahinao masina aho, ary izany fanahy izany no hitaonantsika ho amin'ny fahatsarana sy ny marina rehetra. Nisy mpanjaka anankiray antsoina hoe Saoly. Ity Saoly ity ihany koa dia nanao atsirambina tamin'ny asan'ny fanahy masina. Rehefa nomena baiko izy handripaka an'ireo Amalekita sy ny biby fiompony, dia tsy nakato izany teny izany izy, ary na dia teny mivantana taminy aza ny mpaminany Samoely, dia no laviny tao amin'ny saina izany fanambarana izany, ary dia no tsinitsiniaviny ny asa ny fanahy masina tao anatiny. Ary dia ny fanahy hafa indray, ny fanahy tsy fankatoavana, ny fanahy fampivilina, ny fanahy ny fahaverezana no nanjary ny asa tao amin'ny mpanjaka Saoly. Ary dia
na tonga an'Andriamanitra hiteny sy anambara. Izao no fanambarana nampitondraina ny Samoela ho an'ny Saoly ao amin'ny Samoela voalohany toko 12, Samoela voalohany toko 12 ary ny 2:20 dia anambarana manao hoe: fa hoy Samoela, sitraky Jehova moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa lasa-dra miohatra noho ny miainy ny feo an'i Jehova. Ny miainy ny feo an'i Jehova dia tsara noho ny fanaterana fanatitra. Aoka rentsika hiainy ny feo an'Andriamanitra io mandrakariva, ary izao no lazainy eo amin'ny toko 240 ary ny 4:20. Fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'i Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehova nampitahotra azy. Tsy Andriamanitra mihitsy ny manana fanahy ratsy ampitahotra an'i Saoly, fa ny didim-pitsarana noho ny eloka izay nataony dia mitatao anatrehany, ka dia milaza ny soratra masina fa fanahin'i Jehova izay manao fitsarana marina dia natahorany ity Saoly ity. Ny fanomezana ny fanahy masina no hanomezana hery ho antsika araka ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 1 ny 9:9. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary dia ho vavolombelony amin'ny toerana rehetra, Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ho antsika tsiraray avy ihany koa dia tian'Andriamanitra hijoro noho ny fahazahoana hery avy aminy isika, ka ny hery izay ampombain'Andriamanitra ny vahoakany, izao sy anao, dia izany fanahy masina izany. Koa ankehitriny dia miantso atsika izy, fa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tonga voavonjy isika. Ary ny fanahy masina, araka ny fanambaran'ny Paoly amin'ny Koritianina 2:7-7, fa izay toeran'ny fanahy masina no toeran'ny fahafahana, afaka amin'ireo avinavina, afaka amin'ireo fiheveran-tena ho zavatra, afaka amin'ny fisalasalana, ary dia miditra ao anatin'ny finoana tanteraka. Manana hery izay manana ny fanahy masina, ary izany fanahy izany dia miantso anao. Ary ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, ary izay mare dia aoka hiantso hoe avy. Koa dia manasa anao indray Andriamanitra mba handray ny fanahy masina ary hivelona amin'ny fahafenony ao anatin'izany fananana ny fanahy masina miasa aminao izany. Koa dia andeha ho fihezitsika amin'ny alalan'ny vavaka izany teny fampaherezana makasika ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izany. Vavaka isika. Misaotra anao zahay ray malalo no ny hanomezanao anay ny fanahy masina izay mitondra hery ho an'ny fiainanay, mitondra hery andravana ny ota, mitondra hery azahoana misetra izao ady sarotry ny fiainana izao, mitondra hery ho amin'ny famonjenanay ny fanahy masina. Koa dia aoka toko malalo ho ekenay sy hampandrosoanay eo amin'ny fiainanay isan'andro. Aoka toko malalo tsy izahay no hibaiko ny fanahinao, fa izany fanahy izany no hifeny fiainanay manontolo. Koa manomboka amin'izao fotoana izao Jesosy eo dia sokafanay ny fonay hiasany ny fanahinao masina, ary dia hitary-dalana anay ho amin'ny marina rehetra ny fanahinao. Tononona sy angatahana amin'ny anaran-tsaon'i Jesosy ny vavaka. Amen.